Fandikana lalam-panorenana miverimberina ataon'ny mpitondra manome herinandro ny ACC amaliana azy ny Gasileo. Tiany-kasa iombonana sy fitiaonan-doha-pirenena iroso amin'ny fankankevitra nisy abotsy izao ireo mpisehatra rehetra. Fampiakarana karama misehatra tsy miankina, ela loatra ny famoahana didy fampiarana hoy ny randrana sindikaly. Tompoko lasy sy tompoko vavy, afalita fahona aminao indray ny tenako amin'izao takariva ny alakamisy fa 8 ny volana Jolay taona 2024 izao miarabanao. Tonga soa indray atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao manasanao mpanajana sy ampitiavana ny tenako. Anaraka izany hatramin'ny farany. Tafapetraka Somatsara tena nivon'ny ACC sy ny antenimera Rotota eto Madagasikara ny taratasy napetraky ny vovonana Gasileo. Votoato ny taratasy ny fampatsahivana sy ny fangatana fandraisana andraikitra ho an'ireo afoloana androm-panjakana mpanao lalàna sy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana manoloana ny fanitsakitsahana lalam-panorenana miverimberina ataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina Asin'Andriamalala sy Toky Ramalina. Mba tsy ho topotra miono ny vahoaka malagasy dia tsy maintsy hisy ny fiaonana amin'ny vahoaka anaovana tatitra momba ny votoatin'ny taratasy izay nalefa n'ity vovonana ity ho an'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana sy ny antenimera Rotota androany. Tafapetraka tao amin'ny ACC androany matsy ity taratasy ity ho fampiatsahivana sy fangatahana fandraisana andraikitra ny ACC sy ny antenimera Rotota eto Madagasikara manoloana ny fanitsakitsahan-dalam-panorenana matetika nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Ny lalàna moa zany zay tena tsy maintsy hoe narahana dia misy ny etapy. Zany hoe tany amboalohany le izy raha tonga dia fangatahana ny fametrapeelana ny Andriamatoa Andry Rajoelina filoham-pirenena sy ny androm-panjakana izay manodidina azy dia tsy maintsy narahana aloha ny lalàna hoe ampahafantarina ny androm-panjakana rehetrarehetra sy ny fiarahamonim-pirenena aloha le fandikan-dalàna matetika miverimberina. Zany hoe miankina amin'izay fandraisana fanapahan-kevitra n'ireo androm-panjakana indrindrindrindra tato amin'ny ACC izay nanaterana voalohany no ahafahana miroso amin'le fangatana fametrapeelanana mety hoe isy ny manifestation izay mety atao. Miankina amin'ny valiteny ACC eo kosa no tohizan'ny fangatahany vovonana Gasileo io kosa Irakiki. Mitaky zahay ny fanjaisan-jaikitsy ny ACC satria izy no natao hiaro ny lalam-panorenana. Ary zahay eto koa dia efa manentana sahady ho an'izay institution androm-panjakana andehananay satria izy zareo no mahefa manjay anjaikitra zay tadifan-jareo zay. Mba tsy hoe raisina le izy dia atao hoe tsy mitombona. Fa zay dia mialatsiny. Ary efa manao antsoavo sahady koa amin'ny ankolafika rehetra zay mahatsapa mitovy fomba fijery aminay fa tena manitsakitsaka lalam-panorenana zao fitondrana zao. Dian'izao zany atambaro ny hery samiatsika hianjo koa ampitoniana. Ary mialatsiny zahay eto satria be dia be ny vahoaka malagasy ny antso anay hoe saikankatỳ anotsona. Mbola tsy natao atsika fansolotena ny fikambanana no nandeha aty fa ho avy fotoana hanaovanay tatisa ny valin'le zavatra napetsakinay amin'ny vahoaka. Tsy maintsy antso vahoaka zahay hanao tatisa ny valin'le zavatra hitetezanay amin'ny androm-panjakana zao. Pejy 10 eo no natery ny vovonana Gasileo tetsy amin'ny ACC. Sationan'ny fandikan-dalàna nataon'ny Andry Rajoelina avokoa ny votoatin'izany taratasy zany. Herinandro ihany nefa no omen'ny Gasileo amalia ny ACC ity taratasy nalefa androany ity. Natao iny taratasy iny ampahendrena, ampitoniana ary ampamalinana ny nanaovana azy. Omena fotoana malalaka ry zareo eo amin'ny herinandro eo raha be indrindra no andiniana azy satria ny antsipiriany ny fandikan-dalàna nataon'ny mpitondra hatramin'izay ka hatramin'izao androany zao ny voatanisa ao isaka nandinina ny porofona izy io ny mena porofo dia natao eo ny andinin-dalàna voalaza ao anaty lalam-panorenana mifanitsy amin'iny. Zay hatrany hatrany nanaovana azy dia anjaran'ny zareo mpitsara avo ato no manapa-kevitra. Dia izay no andrasanay dia satria maromaro ihany satria 20 pejy mahery izy ihany 10 pejy mahery dia mety ho lalindalina angamba no fotoana andiniandreo azy ka tsy dia rotorotonay hoe 2 andro na 3 andro dia fa mamay valiteny ianareo. Samy nandefasany vovonana Gasileo ity taratasy fampitsahivana sy fangatahana fandraisana andraikitra ity avokoa moa ny antenimera-pirenena sy ny antenimera-ndolona ny komity fampihavanana malagasy ny HCDDED
ny FFKM, ny fianakaviamben'ny évêque ary ny vondrona iraisam-pirenena na ny ONU ary natomboka izy ireo tetsy amin'ny HCC izany tamin'ity androany ity. Rehefa anao moa ty taratasy ty hoe tsy de hoe inona koa fa filazala fa tonga teto ianao nareo de nanatitra an'ity zavatra ty de fa voaray izy ty fa dia zay de nazo natao zay fa de raha misy movaovao tokony ampitaina zay ny ilako an'le telefoninao iny de mamerina ny fisaorana président ary mangataka ny fijerena akaiky satria efa tsapatsika menakavy any ngamba ny zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena fa de mba manateny zay fa tsy isy tsony ny azo raisina fa tsy mitombana amin'ity zavatra ty satria efa andohalika ary eny tenda ny ranom-bary. Fataorian'ny fionana maro nataon'ireo komite ara-teknika manomana ny fikaonan-doha-pirenena dia mandrosotra ny asa ankehitriny afantatra fa nisabotsy izao no ahafantarana ny daty izay anatanterana io fikaonan-doha-pirenena io. Avitra Solondehibe sy Tahirinena. Tsy miemitra intsony fa efa vonona ireo komite ara-teknika mpanohana ny dinikasa iombonana sy ny fikaonan-doha-pirenena. Iroso amin'ny fakana-tsaokevitra izy ireo ny farany herinandro izao izay ahitana ireo mpisehatra tsy akanavaka na pomba na ivelany na mpanohatra ny fitondrana. Ireo mpitarika politika, sindikaly sy ireo firaisamonim-pirenena ary fikambanana miasa eo anivon'ny fifidianana no andrafitra ity fiaonana ity. Nisy arak'izany ny fanambarana nataon'izy ireo nanentana ireo rehetra nasaina mba ho tonga mandritry fotoana io. Miroso makany amin'ny dinikasa iombonana ny komity ary ho tanterahana amin'ny asabotsy fa 30 volana Jolay 2024 ho avy zao zany raha afaka pitso. Akoatr'izay io dinikasa iombonana io no dingana faharoa ho amin'ny fanatanterahana ny fikaonan-doha-pirenena. Amin'io fotoana io no natao hanokafana ny fandraisana ireo tsoakevitra avy amin'ny mpisehatra rehetra avy amin'ny lafivalo rehetra mihitsy io tsy akanavaka izay nasaina mikasika ny lohahevitra izay entina hiatrehana ny fikaonan-doha-pirenena. Tsy inona zany fa momba ny lalàna mahakasika ny fifidianana ary mahakasika ny raharaha-pirenena amin'ny ankapobeny. Amin'io fiaonana io ihany koa amin'io dinikasa iombonana io no hamoahana ny tetiandro manaraka ho amin'ny tena fanatanterahana ilay fikaonan-doha-pirenena. Nampatsiahivin'izy ireo ihany koa fa ny fandiniana ny lalàna amin'ny feny fifidianana ny tokony mandeha mialoha ka nahatonga azy ireo nivoaka nandritra ny fiaonana nataony araka tamin'ny CENI. Kasika n'ilay didim-panjakana izay avoaka atao amin'ny refonte ny liste électorale. Rehefa nandeha nefa nivoaka ilay didim-panjakana dia tsy mifanaraka amin'ny zavatra ny fampiresahana hita amin'izareo zany le izy. Manaraka an'izay koa zany dia nahatsapy zay fa tokony ny fandiniana ny lalàna mikasika ny fifidianana sy ny sisa ny tokony andeha aloha. Zay nolazaina hoe aoka mba tsy ny sarety no atao alohan'io fa ny omby no mitarika ny sarety de zay nahatonga an'iny le hetsika zay nataonay iny satria tsy mahafafo anay ny zavatra ny fampiresana tamin'izareo sy le didim-panjakana mivoaka ary ny fomba hitondrana n'ilay refonte zay tokony atao anisan'izay zay sosokevitra napetraka hoe aoka mba olombo fidy fidiny fokon'olona no manao ny lisy fifidianana. Efa nisy ny fifampiresahana tamin'ireo vondrona iraisam-pirenena masovo maro, ny ray aman-dreny am-panahy dia ny FFKM, ny CFM, ny ACDDED, ny vondrona antoko politika maro samihafa, ny fiarahamonim-pirenena ary ny fikambanana tsotra mialoha izao fanapahan-kevitra izao. Raha tsy ahivina dia ny 12 Aprily teo ity komite ity no nitsangana taorian'ny fiaonana voalohany ataony araka tamin'ireo mpisehatra rehetra nandiniana ny fanatanterahana ity fikaonan-doha-pirenena ity. Tsy misy fampandrosoana vanina sy azo antenaina eto Madagasikara raha mbola ity fitondrana ity ho ny mpitarika ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara avy amin'ny faritra Otmatsiatra manao izay saim-patany fotsiny ny mpitondra ka ny vahoaka ihany no mizaka ny vokany. Abakisandriananja Mbiasa Fianaratsoa no mitondra izay vaovao izay. Androany dia nanao ny heviny ny mpitarika ny RMDM faritra Otmatsiatra manoloana ny fizotry ny fiainam-pirenena sy ny fiainan'ny malagasy maronis izay hita sy tsapa fa tafalatsaka ao anatin'ny antsana lalina sy ny fahantrana ankehitriny. Maro ireo diso fanantenana lavitry ny afo ny kitay ozy ny fomba fiteny.
tsy araka ny fampanantenana sy ny resabe hatramin'izay ny zava-misy iainany vahoaka amin'izao fotoana izao. Andro mazava zao eto Madagasikara. Ina moa tiako zany hoe andro mazava efa maharaka ny fikorisan'ny antotam-baovao ny ankamaroan'ny olom-pirenena, na dia ny sokataina sy abarabaraina fa imbécile enina isan-jato azy. Mahara-baovao ny malagasy. Raha iresaka mahakasika ny raharaham-pirenentsika, raha iverina kely sika makany amin'ny 24 izao fitondrana izao dia nilokaloka fa afaka mandroso amin'ny alalan'ny angovony sy ny herin'ny tenany ny firenena malagasy, tsy mila mentehitra na mitavandra amin'ireo mpamatsy vola nentin-drazana na hoe mpamatsy vola traditionnel. Zavatra hitantsika nefany a tena mifanohitra be amin'ny zavatra nyresahana, ny zavatra atao, satria dia tena niditra lalina ny firenena amin'ny alalan'ireo institution resam-pirenena izay nilazaina fa tsy ilaitsika ireo. Tsy misy azo antenaina avy amin'izao fitondrana misy ankehitriny izao araky ny fanehoan-kevitra izay nataony ity filoha-pitarika ny RMDM faritra Haute Matsiatra ity. Tsy misy ninina azo antenaina amin'ny régime orange satria io mihitsy no système dysfonctionnel, tsy araky ny lalàna. Voalohany indrindra aloha ny fototra fampandrosoana dia ny fitsinjaram-pahefana. Zany aloha zany dia efa mandringa satria maro ny commune tsy manana be ny tanàna voafidy eto Madagasikara. Manao saim-patana izay tiany atao zany ny olona mitondra any. Ireo mpifidy tsy feno ireo ihany koa nefa no nananganana ny Sénat, izay androm-panjakana faharoa eto amin'ny Repoblika, kanefa ihany koa institution na hoe chambre de deuxième lecture parlement anazy. Dia natsangana amin'ny saim-patany fitondrana sy nanaraka n'ilay lalàna 2015-007. Noho izany tsy misy antenaitsika vahoaka amin'io fa ny saim-patany zareo ny atao lavanila resiny any avaratra mizarakaratra izy. Izy ihany dia efa milaza ny zava-marina, izy misy nefa mizarakaratra sy tavavoaka tsony fa karatra ny zarainy e. Fa nivoaka tamin'ny fahanginany ihany koa ny RMDM diaspora na ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara omaly manoloana ny hetsika voasakatsakana teny beoririka ny asabotsy lasa teo. Tamin'ity fanambarana ity ihany koa no nanentana ny rehetra tsy lavolefina fa nohatra ny tolona ho an'ny fanavotam-pirenena Andomeratiana sy Manofo Randriamalala. Manao tohivakana ny fanambarana ataony antokona fikambanana manohitra sy manameloka ny zavantranga teny amin'ny makrobeoririka ny sabotsy lasa teo. Omaly namoaka fanambarana ihany koa ny RMDM diaspora tarihin'ny filohany Fanirisoa Erinaivo. Tsy azo ekena ritoerina maridrano ny fisamborana sy fanenjehan'olona rehetra maneho hevitra hoy ny voarakitry ny fanambarana. Manameloka tanteraka ny fikasitanana sy fanaovana hery famoretana ny mpitandro filaminana. Toerina ny fanakanana ny faneho-kevitra sy ny fahafahana ivory anatin'ny toerana manan-topo izay manitsakitsaka ankitsirano izao fototra maha-olombelona, fahafahana maneho hevitra sy ny demokrasia. Manainga ny mpitandro filaminana izy ireo hiaro ny vahoakany sy ny fananany fa tsy hiaro fotsiny ity fitondrana efa mampahory vahoaka ity. Miantso ny vondron'olona rehetra na ao amin'ny sehatra politika na olon-tsotra rehetra tsy ravoravo tanana fa nohatra ny tolona iraisany hiadina amin'ny fahantrana ateraka izao fitondrana jadona sy tsy mahay mitantana izao. Nanamafy ny fahavonona ny fanomentanana amin'ny fikoanandom-pirenena dia tiavam-baolana amin'ny fahoriana mianjady amin'ny malagasy ankehitriny ny RMDM diaspora. Fa mafampana ny toedrara ao ambony masina Antsirabe amin'izao fotoana izao mitady trotra ny ponina manoloana ny fitazomana ponja ny ben'ny tanàna Timma teo aloha atao amin'io faritra io. Nambaran'izy ireo fa misy ambadika politika ny fitazomana azy ka takin'izy ireo ny amoahana azy tsy misy atakandro Andomeratiana sy Manofo Randriamalala. Niakatra fitsarana androany raharaha mahakasika ny sakorika atao amin'ny komina Ambohimasina, distrika ny Betafo Antsirabe. Nadoboky ny fitsarana amponja ny ben'ny tanàna teo aloha tao an-toerana. Raha navoaka kosa ireo olona 17 hafa voarohirohy tamin'ity resaka ity. Raha tsy haivina ny zavantranga, nisy ny famondrana-tsena nataony ben'ny tanàna tao an-toerana. Tsy nekeny vahoaka nefa izany satria ny sokajian'izy ireo tsy manara-dalàna sy tsy misy fifampiarana amin'ny vahoaka. Tsy mbola vonona raha teo ihany koa ny fototra-avitrasa rehetra ilaina amin'ilay tsena vaovao. Satria tsy misy afa-tsy lavatra andro ampiasaina eny raha toa ka pompy miisa 12 no eny amin'ny tsena mahazatra. Ankoatra izay, tsy zarizary ny trano-tsena ary mbola ny mpivarotra koa ny terena hanao izany. Andro alarobia ny tsena ny Ambohimasina ka volana vitsivitsy izay dia nibahana ny ben'ny tanàna teo amin'ny lalana miazo ny tsena mahazatra ny fiarany mba tsy hahafahan'ny mpivarotra hiditra ao intsony.
teo noteraka ny saokorika satria nambaran'ny olona nitondro fiara io fa potika nisy nitoraka ny fitaratry ny fiarany nefa misy mpitandro filaminana niaraka taminy ary taorian'ny fiarany mihitsy aza no napetraka izy ireo. Nitoriny avy amin'ny ben'ny tanàna ka izao olona 12 zao no niakatra fitsarana ary isan'izany ny ben'ny tanàna teo aloha. Navotitry ny fitsarana ny 17 fa ilay ben'ny tanàna teo aloha irery no nitazonina ary izay no natehitra ireto fokon'olona ireto. Olony fitondrana raha teo ny ben'ny tanàna ankehitriny raha toka ny antiko Madagasikara ilay teo aloha no tazonina amponjy io ka dikany vahoaka ho resaka politika ny raharaha hitazomana azy irery ao. Amin'ny eritreritra hoe olona 12 ve dia hitana filesy raha izay nisy gendarme nisy miaramila mitana basy teo tokony ho savana zany na costa eo no eo dia taty aoriana moa misy fiantsoany gendarme hoe tadiavin'ny tribunal antory mera sy ny rahalany hoe miditra anareo 12 anareo mikifotra filesy. Raha nambaran'ireo fokon'olona dia efa raikitra io atoandro ihany koa ny sakan-dalana any Ambohimasina miandry ny fiara ny ben'ny tanàna andalo ary nilaza izy ireo fa akaton'izy ireo sy ho fantsihany ny biraony komina raha toka tsy avoaka io ben'ny tanàna teo aloha io. Dia kosa rofitin'ny avitra solondehibe sy andrarakoto malala amintsika indray ireo zava-dehibe voaresaka nandritra ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity. Ny fanidinan'ny kianjan'ny demokrasia sy ny fanakanana ireo hetsika maro amin'ny toerana maro samihafa hoy ny solombavamboakan'i Madagasikara dia endrika miantso ny olona hidina an-dalambe indray hanao ny fitakiana. Tsy izay ihany fa tazana nandritra ny hetsika ny sabotsy lasa teo ihany koa ny tsy fifanarahan'ny samy mpitondra io an-trano ny fanazavana. Rehefa tsy misy tsono zany io toerana io ka mampiasa ny fanana amin'ny manokana ny tsirairay hanehoana ny hevitra dia tsy avela miditra ao indray. Dikan'izany amiko ary efa nisy laza zany dia fanosehana ny fanehoan-kevitra iverina eny amin'ny trottoir mba tsy tenenako hoe iverina ampovoan'ny arabe dia azosika tsoahana avy amin'ny zavatra nitranga iny no hoe misy atodo vitsivitsy mitatana ny firenena ity. Zany hoe misy loharanom-pibaikona vitsivitsy zay tsy mitovy hevitra mitatana an'ity firenena ity. Ambony ambany zany ny fitantanana andaram-panjakana eto Madagasikara ary tsy voa tamin'ny indray mandeha intsika namarika an'izany fa inona napirofo azy indray iny hoe ambony ambany tsy manaraka rafitra intsony mba tsy tenenako hoe so dia misy olona tsy tokony tsy ao anatin'ny rafim-panjakana mihitsy aza mibaiko an'ireny zavatra ireny. Tsy maintsy misy aloha ny olona iampitany ao anatin'ny rafim-pitondram-panjakana ary averiko fa miaramila ireo tsy mandray baiko afa-tsy avy amin'izay efa fantany fa manome baiko azy fa izany namome baiko an'ireo lehibe an'ireo. Maro ny lafin-javatra mila nadinana ny fanjakana manoloana izao fitantanana maro tsy mandeha amin'izay laonina izao ny mpamakafaka politika. Maro ny sehatra potika tao anatin'izay fitom-pitondran'ny filoha Rajoelina sy ny ekipan'izay. Aiza ny contrôle na resaka lalàna contrôle financier resaka eny anivon'ny corruption zay ratsana rehetrarehetra ny système anti-corruption manenjika an'ireo olona voatonona sy ireo andraikitra rehetra sy reto mpahefana tao anatiny iny. Audit navoaka ny Cour des comptes iny ka nisy vola na risque na corruption tao anatin'izany. Anigny le problème nahoana ampitehanareo ny armade sy ny tsara ty ny sokafanareo te Madagascar Airlines aty zay namoahan'ny ACM hoe tsy mbola manana permis d'exploitation aérienne reo. Zany ene problème eto hoe ny fandrobana ny jirama ao anatin'ny prime exceptionnel na prime de performance ao anatin'ny vola ny padev tao anatin'ny jirama daholo zany nanerena tsy maintsy ampandehanana ny milina tany andekaleka ka nipoany lazaina fa anao fikaroana am'izay sabotage tany andekaleka ay zany mpitehanareo ny jirama volamena ny croma mipiasa ny croma tsy mahazo vola mipiasa ny sofitrans rotona tsy nahazo vola atsasakarama ny raisy nanandritry ny rotona sofitrans manana petrabola io hitantsika io ny sary
mbola matoky ny fanjakana mahefa le sofitransa satria misy petrabola ny sofitransa mandendeha ny duty-free ny resaka elabola ny resaka fampiakarana entana ny fikarakarana sakafo anaty fiaramanidina ny sofitransa ny andraikitra an'izany tsy potik'io fampotehanareo e ny secrène ny lavanil ny vacation mpampianatra ny paramède ny autonomia ny université mba tsy ankindoha aminareo lavaka angataka satria revin'le fanjakana lay syndikasy laya mpampianatra mpangataka zany raha zay ny tena tia ny fanjakana atao am'izay fietsiny zao zany rehetrarehetra zany akoatra ny fanitsahana lalam-pandrenana no adevitra eto amin'ny firenena mamono sofina tany ny fitondram-panjakana eo anatrehan'ny kikika ataon'ny vahoaka mikasika ny fahoriana lalina amin'izao fotoana izao. Ireo fotodrafitrasa tsy mamany vidim-piainana efa midangana sy ny andavanandron'ny olona ihany no matimatesany. Raha mikasika ilay tovolahy nanao akibe midina ny herinandro lasa teo kosa indray dia afaka tapa-bolana no ivoaka ny didim-pitsarana mikasika azy rehefa nandalo fitsarana androany teny Anosy Afitra Solondraibe sy Tahirinena no mitondra ny Tsiprian'izay vaovao izay. Niakatra fitsarana androany raha mikasika ilay tovolahy antsoina hoe Mendrika no lazaina fa nanao pouce inversé na akibe mitsongolika nandritra ny fandalovan'ny cortège présidentiel tetsy bypass ny alakamisy 20 ny volana Jolay teo. Raha ny fantatra dia ny andron'iny ihany ity tovolahy ity dia nentina teny Avloa lapam-panjakana ka nalaina bavany. Voatana 12 ora ihany koa mialohany nahazo ny didy fampidirana Amponjavojomaika teny Tsefa raha ny vaovao ray hatrany. Ny alatsinainy teo no nahazo famitsorana Vonjomaika fa eo ambany fanaraha-mason'ny fitsarana hatrany. Nandeha ny fihainonany Mendrika ny folakandro teo tetsy Anosy. Ny aiky ny fanaovana ity fihetsika ity ny tovolahy ary ny fona teo anoloan'ny fitsarana. Nangataka sazo fananarana nefa ny fampanoavana raha toka nitondra ny fanazavany ihany koa ny mpisolo vavazy fa tsy misy endrika faniratsirana ity fihetsika nataon'ny Mendrika ity fa ao anatin'ny fahalalana maneho hevitra hatrany. Nodison'ny fianakaviany ihany koa ny sary sy ny fanehoan-kevitra mihodina ao anatin'ny tambazotra Facebook. Noho ny antony fiakaran'ny vidin'ny solika no tena nahatezitra azy ka nifanojo tamin'ny fandalovana ity cortège présidentiel ity antony nanaovan'ny fihetsika hoy hatrany ny fanazavana. Tsy mbola nahenoana feo ihany koa aloha hatreto hoe iza marina ny tena nitory ao anatin'izao raharaha izao. Mampametra-panontaniana ny rehetra tokoa ny zava-misy ankehitriny manoloana ny raharaha tahaka izao. Maneho ny heviny avokoa ny olom-pirenena mifanandrify amin'izay tsapany fa rariny sy hitsiny ao anatin'izao. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe inona marina ny tena atao hoe demokrasia ary iza no afaka maneho izany eto amin'ny tany sy ny firenena. Fihetsika tsy manompo, tsy manotoana ny fiandrianam-pirenena sy ny fanjakana ary tsy miteraka korotana dia mahatonga eny amin'ny fitsarana ary ahitana trano maizina mihitsy. Andrasana amin'ny 7 Aogositra ho avy izao moa arak'izany ny didim-pitsarana mikasika ity raharaha ity. Eo amin'ny pejin'ny sosialy kosa indray atara loatra ny famoahana ny didy fampiarana ny fampiakarana karama ho an'ny sehatra tsy miankina hoy ny avy amin'ny randrana sindikaly androany. Ela loatra ka efa tsy mifanaraka intsony sy amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao ny fampiakarana karama natao tamin'ny volana May lasa teo. Nanamafy ny tokony hampiakarana ny karama ho 700 isanjato moa ny avy amin'ity sindika ity. Onjalalaina raha naivomanana Mathieu Prince. Telo volana latsaka aty aoriany ny fanambarana nataon'ny filoham-pirenena mahakasika ny fampiakarana ny karama eny amin'ny sehatra tsy miankina fa mivoaka ny didy fampiarana. Ela loatra ka efa tsy mifanaraka intsony amin'ny toe-java-misy amin'izao fotoana izao iny fampiakarana natao tamin'ny volana May iny ony avy amin'ny randrana sindikaly. Nanamafy ny avy amin'ity sindika ity fa tokony 700 isanjato ny fampiakarana natao manoloana izao fidangana ny vidim-piainana izao. Zakana malagasy zany miandry vahiny teny zay vao manapa-kevitra indrindra moa zany raha aty amin'ny resaka hoe tontolon'ny asa zany dia misy an'izay hoe fitavozavozan'ny fanjakana zay na ataoko hoe tsy firarahin'ny fanjakana ny mpiasa malagasy zany ny sehatra tsy miankina mihitsy zany manontolo zany no ataon'ny fanjakana kilabao. 3 volana latsaka 10 andro zay vao mivoaka zany lay décret. Zao tia ny karama 520 isanjato ny fiakarany vidim-piainana nefany tsy arakarak'izay sady efa tara ny famoahana an'ilay décret momba ny fampiakarakarama no tsy tonga volana be zany tsy tomombana ao anatin'ilay izy
akoatran'izay ihany koa mbola tsy mifanaraka amin'ny toetrandro, tsy mifanoloza amin'ny toetrandro zany le raha ny voalaza ao anatin'ilay didim-panjakana dia tsy maintsy miandry arete mivoaka izay vao miatro io didy fampiarana nivoaka io. Fampiadiana ny mpampiasa sy ny mpiasa no ataon'ny fanjakana amin'izao hoy hatraminy avy amin'ity syndika ity. Ao anatin'ny décret io mbola misy soratra indray hoe mbola miandry arete indray, tsy mbola azo ampiarina zao dia zao zany lay décret fa ho an'le olona vao miditra izy no azo ampiarina zao dia zao, fa ho an'le olona efa perinasa zany tsy afaka ho ampiarina zao dia zao ary miteraka disadisany amin'ny toeram-piasana zany satria mpiasa mitako hoe aiza le izy fa efa tiany décret, mpampiasa tsy manaiky hoe mbola miandry arete io dia lasa misy fifandirana any amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa zany le izy. Inona ny tanjon'ny fanjakana zany amin'izay fotoana izay hoe mampiady le mpampiasa sy ny mpiasa ve. Fa anisany anaova mpiasa fitarainana eny anivon'ny syndika ihany koa tato anatiny enim-bolana voalohany amin'ity taona 2024 ity ny tsy fanajana ora tokony iasana voafaritry ny lalàna ataon'ny mpampiasa. Isy amin'ireo mpiasa no miasa amin'ny ora ambony ampanga kanefa tsy misitraka akory ny tombontsoa tokony hisotrahan'izy ireo amin'izany. Ny tsy fampian'ny fanabeazana sy ny fanentanana ny olom-pirenena eny fotony no anisany mampirongatra ny fanavakavahana mifototra amin'ny mahala na mahavavy ny tena ho ny mpiantsehatra. Tokony ampiasaina hanatsarana sy hitsonjovana ny sosialim-bahoaka ny fahefana eo ampelantanana ny mpitondra ho iatrany izy ireo. Onjalalaina Ranaivomanana sy Matio Prince hatrany. Manomboka efa misy fiovana ny fampiarana miralenta eto Madagasikara ho ny mpiantsehatra. Ny fanabeazana sy ny fampianarana ny olom-pirenena miainga avy ny foto mihitsy no tsy ampy amin'ny fiarahamonina malagasy. Antony mbola ahitana taratra ny fanavakavahana mifototra amin'ny mahalana mahavavy ny olona iray. Fa ankoatr'izay, anisany mampirongatra ny fanararaotana miatra amin'ny ankizy eny anivon'ny fiarahamonina koa ny tsy fampiarana miralenta. Hatreto, saika ny fikambanana tsy miankina na ny vondrona iraisam-pirenena no tena hita misehatra bebe kokoa amin'izay fampiarana miralenta izay eto Madagasikara. Fikambanana tsy miankina iray androany no nanao fanentanana kalamanjana ho an'ny fampanajana ny zon'ny ankizy ary koa ny fampiarana miralenta. Afatra maro no nivoatra nandritra ny fanentanana, tao ny antefa manokana ho an'ny ray aman-dreny, ny ankizy fa indrindra ho an'ny mpitondra. Tokony ampiasaina amin'ny fanatsarana sy ny fitsonjovana ny sosialim-bahoaka ny fahefana eo ampelantanana ny mpitondra ho iatrany ny mpiantsehatra. Sapasita zany nandritra ny atrikasa izay nataonay maromaro tao anatin'izay fa tena hoe efa misy ihany ny fiovahana tao anatin'le izy tao anatin'izay hoe fomba fisainana amin'ny manodidina ny miralenta izay fa ny teny hoe tena hoe zato isan-jato aloha sa anisan'ny antony mahatonga ny fanarotana mamofady atao amin'ny ankizy ilay tsy fisian'ny miralenta eny anivon'ny fiarahamonina dia tokony hoe miainga mifototra amin'ny base mihitsy zany no ampianarina ny olona zany iovan'le fomba fisaina. Ny mpitondra fanjakana anafoana ny herisetra ampiasaony fahefana ampiaro ny lalàna. Ny mpitondra isa sokajiny sy isa nambaratongany raiso ny andraikitra sy ny fepetra andresena ny herisetra. Tanjona amin'ity hetsika fanentanana ity ny sariana ny olom-pirenena ho sahitoroka raha sendra mahita na hiara-ny fanavakavahana mifototra amin'ny mahalana mahavavy ny tena. Eo ihany koa ny tokony hanantonana avy hatrany ny tompon'andraikitra raha mahita fanararaotana miantra amin'ny ankizy. Anisany mampirongatra ny fanararaotana ny ankizy ho ny mpiantsehatra ny fanaovana raharaham-pihavanana ka tsy tokony ekena intsony. Misy ny lalàna manafay sy manasazy ny olona tratra manao izany. Eo amin'ny vaovaon'ny asa fanaovan-gazety kosa indray any Benguery any Maroka no anatanterahina ny konferansa iraisam-pirenena fa 7-7 ho an'ireo mpanao gazety sy ireo mpiasa amin'ny sehatra ny serasera miteny sy mampiasa ny fiteny frantsay na ny 49e assise internationale de la presse francophone izay nanomboka tamin'ity herinandro ity. Lohahevitra izany fikonan-doha iraisam-pirenena izany ny hoe vehivavy ampitarika eo anivon'ny asan-gazety, anjara asan'ny fanaovan-gazety ho amin'ny fanatevenana ny fahaiza-mitarika eo amin'ny vehivavy. Solontenan'i Madagasikara amin'izany moa Arfina Railsoa mpanao gazety talehan'ny famoahana ny gazety Valosoa vaovao. Ny lohahevitra no voaboasiny amin'izany dia ny hoe les femmes journalistes dans les zones de crise et conflit na ny vehivavy mpanao gazety amin'ny toerana mandalo krizy na misy ady ho voaresaka amin'izany ny asarotry ny asa ny mety fiarovana amin'ny fanaovana ny asa ndraikitry ny asa fanaovan-gazety ny tsy famelana ny mpanao gazety hamoaka vaovao ary ny tsy fampian'ny mpanao gazety manam-pahaizana manokana momba ny resaka valanaretina.
eo amin'ny vaovao ny fampianarana kosa indray mbola vitsy dia vitsy ny malagasy no mba voafeny fiteny espaniola, fiteny anisan'ny be mpampiasa indrindra nefa ity teny pirenena vahiny ity. Olana nefa ny fitoeram-pampianarana dia iray ihany eto Madagasikara. Asin'Andriamalala sy Toky Ramalala. Eny Ankatso ihany no ivitoeram-pampianarana teny espaniola eto amintsika, hoy nambara ny mpanabe iray. Tsy magaga araka izany raha ho vitsy amin'ny malagasy no mahay ity fiteny vahiny ity. Fampiasantsika malagasy azy mbola tsy miparitaka izy zany. Eto Ankatso ihany misy le fianarana teny espaniola zany. Ny ankizy afaka mianatra teny allemand any amin'ny CGM, afaka mianatra anglais, misy centre BDB nanarana teny anglais sisy. Fa ny espaniola eto ihany dia tombony manokana ho anazy zany ny fananany teny espaniola rehefa andeha hiditra amin'ny sehatry ny asa izy. Dia profon'izay le call center ohatran'izay zao ny BDB asa ataon'ny ankizy amin'izao. Voavoaka dia mandeha any amin'izay satria sarotra angamba fiainana, mila mitady vola le ankizy. Fiteny faharoa be mpampiasa indrindra maneran-tany nefa ny espaniola, kanefa vitsy dia vitsy amintsika malagasy no mahay azy. Faharoa izy amin'ny teny be mpiteny indrindra satria Amerika Latina manontolo miteny espaniola. Dia ankoatran'izay na ny États-Unis efa betsaka ny toerana amin'ny teny espaniola. Izany hoe raha miteny espaniola no tonga ny États-Unis dia tsy very. Ny espaniola zany manana ny toerany aty Afrika izy nohatran'ny satria tsisy zanatany espaniola angamba taty Afrika, dia ohatran'ny hoe tsy dia manana ny toerany izy. Ankizy zato farafahabetsany isan-taona no raisina ho mpianatra espaniola etsy Ankatso, ka androany dia namoaka andiana mpianatra na vita fianarana momba ny fiteny espaniola ny Confucius etsy Ankatso. Eo amin'ny vaovao fanatanjahantena kosa indray nahazo medaly miisa 5 Madagasikara nandritra ny fiadiana ny tompon-daka ny Afrika tamin'ny taranja bras de fer. Tany Lagos Nigeria no nanaovana ny lalao fifaninanana ny 20 hatramin'ny 24 Jolay 2022 lasa teo. Medaly volafotsy 3 ary medaly alimo 2 no azon'ireo atleta ny solon-tenan'ny Madagasikara ny gadona Antanindrazana Omalmo, ireo haniaraka tamin'ny mpanazatra azy. Eo amin'ny vaovao maresaka iraisan'ny pirenena avelona hiaitateraka ny sampandaran'ny firenena mikambana momba ny fahasalamana manoloana ny fiparitahana ilay valanaretina variole de singe amin'izao fotoana izao. Ahina hoe hatrany ny tale generaly ny OMS ny paritahany ity valanaretina ity manderana izao tontolo izao haka hanaovan'izy ireo hafanairana. Andomeratiana sy Manofo Randriamalala. Manodidina ny 7 arivo sy iray alina ny trangana ny Ndrandrajako na ny variole du singe amin'ny firenena 470. Misy olona 5 maty raha ny tatitra nataony ny tale generaly ny sampandraran'ny firenena mikambana momba ny fahasalamana na ny OMS. 900 mahery amin'ireo miparitaka ao a Frantsa avokoa raha ny tatitra trandry. Ahina trany fiparitahany tsy valanaretina ity maneran-tany raha nambarany, ka naran'izy ireo ny firenena rehetra hitandrina sy andraisady ireo fepetra sakana. Ho an'ny Frantsa manokana, mametraka ivitoerana fanaovam-baksiny sy ahazonany atota-kevitra rehetra, mirakitra ny fivoaran'ny aretina variole du singe izy ireo. Ampolony maro ireo toerana fanaovam-baksiny miasa sy miaro amin'ny aretina ny endrandram-boalavo ao a Frantsa ary misokatra ho an'ny rehetra ny fanatanterahana-jany. Tsy mifidy taona na saranga fa mety ho tratra ny variole du singe avokoa na ny ankizy na ny olon-dehibe ao an-toerana, betsaka indrindra amin'ireo ny lehilahy. Tsy aivina, arety mifindra amin'ny olombelona avy amin'ny voalavo na écureuil, hita taty Afrika ny variole du singe. Mifindra amin'ny lalany tsiranokorona, vava, maso sy taovam-pananahana ny aretina. Nanomboka ny volana May teo no voatily, fa niseho amin'ny firenena sasany ivelana Afrika izany. Nampatsiahivo ny OMS satrany fa ny fanaovana vaksiny ihany no ahafahana miaro tena amin'ny fiparitahany ny Ndrandrajako. Ireo olona atahorana indrindra, ireo mpiasan'ny fahasalamana no tena tokony hanao izany. Efa nankatoavy ny AEM na ny Agence Européenne des Médicaments raha teo ihany koa ny fampiasana ny vaksiny miady amin'ny nendra. Miaro amin'ilay aretina ny fanaovana vaksiny efa fanao hatramin'izay, isorohana ny nendram-boalavo mahazatra. Ity farany izay fampiasaina amina toerana maro a Frantsa amin'izao fotoan'izao. Efa misy ihany koa ny vaksiny Imvanex novokarin'ny orinasa danoise Bavarian Nordique, ka efa nankatoavy ny vondrona Europeanina hatramin'ny taona 2012 entina miady amin'ny nendra. A New York,
olona rivo no efa vita vaksiny ndrinio. Ny famerenana ny fandarana ona marina, ny fandarana Global News, ireo no arainao avy hatrany aorian'izao fampalalam-baovao izao. Cosmic Sen, io kosa no lohateny horonan-tsary eny amseho atolotry ny ampiasaonao. Aorian'izay rehetra izay ny tena kosa mametraka ny manapitafa ho amin'ny rapitso indray. Avelo maro tokoa.